Saika ahitana vilany gasy sy fitaovam-pihinanana tahaka ny sotrobe vita amin'ny aluminium avokoa rehefa tokantrano malagasy. Eny, na ireo vahiny aza liana amin'ny fananana azy ireny. Ankehitriny anefa, noho ny fiparitahan'ny valanaretina koronavirus, voafetra ny fotoana hivarotan'ireo mpivarotra vilany gasy. Tojo fahasahiranana ihany koa ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy ankehitriny ka tsy dia liana loatra amin'ny fividianana vilany. Tsy misy raha teo ny mpizahatany vahiny noho ny fikatoana ny sisintany. Vokany, tsy mandeha tsena, zara raha mahita 3,000 ariary isan'andro ireo mpivarotra vilany gasy. Indraindray aza tsy mahalafo mihitsy. Misy amin'ny tsena izao ny entana masonkarena lafo olona tsy mandray. Vaky zao vera izy androany. Ny olona tsy manam-bola dia misy manontany fotsiny. Zay ndraiky mahazo 3,000, 4,000 izy olona sy enina mianaka dia tsy mahazo. Maharakaraky ny habeny, misy moalina, misy gerisray, misy lasalina. No safidiana manokana, ampiasaina amin'ny nahandro ny vilany vita amin'ny aluminium na vilany gasy noho izy mora manaparitaka hafanana. Any Ambatolampy no tena misy ny fanamboarana azy. Ireo vilany manaraka ny fenitra takiana ihany anefa no tokony ho ampiasaina andrahoana sakafo raha ny fanazavana ireo manam-pahaizana satria mitera-doza ho an'ny fahasalamana raha ambony ny tahan'ny aluminium ao anatin'ny vatan'ny olombelona.